ry malagasy praitan-drazana ampitiavana no itsidiako ny tokantranonareo tsirairay avy amin'izao takarivany alahady fa voalohany volana oktobra 2024 izao. Betsaka aminareo no manaraka izao lahateny sy tafatafa dinidinika izay atao zao satria maro aminareo no niandry izao faneho-kevitra izay ataoko izao. Marina fa betsaka ireo fiantsina izay natao tsy namaly isika, no rabarabiana isika, no siosena isika, namanimanina isika. Tao anatin'izany rehetra zany dia nandefitra sy nangina nefa isika. Nandalatrano ny fahendrena sy ny sotoavina mamalagasy satria izany malagasy atsika. Fa kosa misy ny fotoana nandeferana, misy ny fotoana nanginana ary ankehitriny dia misy ny fotoana itenenana. Rehefa fanakorontanana ny firenena mantsy sy fikasana tombotsoa ho an'olombitsy ary indrindra rehefa fanososena ny tombotsoa ambony ny firenena dia tsy maintsy mijoro aho, tsy maintsy miteny aho ary tsy maintsy aneho ny hevitro aho. Satria ny antony dia tsy ilaina tsony ny fambolena krizy atao eto amin'ny firenena. Tsara ihany ny mampatsiahy ny tantaram-pirenena satria nanomboka tamin'ny taona 2017 dia nisy ny krizy politika teto amin'ny firenena. Tao anatin'izany no nahamay ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo. 70 taona teo aoriantsika vao zabe ny tanàna, vao nanarina indray ny lavenina ary namerina indray an'izany lapan'ny tanàna zany. Nandalo ny krizy roso roa arivo ary eo indrindra no tiako velabelarina kely na dia nisy krizy ihany koa tamin'ny taona 7 aza, fa tamin'ny taona roso arivo dia namotika tanteraka ny firenena ny krizy zay nisy teto amintsika satria dia tao aorianan'ny krizy roso arivo dia nidina 24% ny tany arikarenana ny taux de croissance teto amin'ny firenena ary indrindrindrindra ny tany fahantrana raha 7% talohan'ny taona sy 10 dia lasa 20% izany. Fantatrareo angamba ny zavatra nitranga tamin'ny roso arivo fa nisy fametrahana milisy teto, nisy fanomezana fitaovam-piadiana ho an'ireo vatan-dehilahy ary nisy ny fifandonana ara-miaramila sy indrindrindrindra ireo olona sivily ary betsaka ny ena nafoy tao anatin'izany. Nisy ny fampotehana sy nompotehana ny fododrafitrasa maro toy ny pont Fatita, ny barazy zay napetraka tao Brickaville ary indrindrindrindra ireo zavatra rehetra nateraka izany krizy zany. Zany zavatra zany no tsy kehitsika intsony iverina sy hovolena indray tao amin'ny firenena. Ny zavatra misy ankehitriny dia fambolena krizy ary zay indrindra no zavatra tiako fampizaraina aminareo eto ankehitriny satria raha tamin'ny taona 7 isika niditra tamin'ny teteza mita zay mifandraika amin'ny zavatra mipetraka ahafahana misy ny fifanovana ara-demokratika ny natao tamin'izany satria dia rehefa nisy ny krizy dia nametraka isika ny hoe aleo ovana ny lalam-panorenana. Tao anatin'izany fanovana ny lalam-panorenana zany dia nandray anjara tao daholy ny antoko politika ny ankamaroany mpanao politika izay mpisehatra ankehitriny. Rehefa nanova ny lalam-panorenana isika dia zavatra maro no novaina tao anatin'izany. Voalohany indrindra dia ny hoe mba ametraka ny CENI, zany hoe ametraka entité ray manokana hikarakara ny fifidianana eto amin'ny firenena. Ireo mpanao politika ankehitriny ireo no niaraka nidinika sy nametraka an'izany. Nametraka ihany koa tsika hoe ny filoham-pirenena izay milatsaka hovidiana dia tokony mametra-pialana 2 volana
alohan'ny fifidianana. Isika ny firenena voalohany maneran-tany nametraka an'izany lalàna zany ary rehefa mifanarahana zany de nitanterahana. Zay no anajako ny lalam-panorenana rehefa nilatsaka ho vidiana aho dia nametraka felana mba hahafahantsika miatrika ny fividianana mba hisy ny fifandanjana eo amin'ny samy kandida. Fa atao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia nametraka ihany koa tsika ny hoe mila apetraka ny bulletin unique mba hitovy ireo kandida rehetrarehetra satria tany aloha tany rehefa nametraka ny bulletin samy irery ny kandida rehetrarehetra ka ny fitondram-panjakana no anikarakara ny fividianana dia tsy tonga tany amin'ireo barao-pividianana maro ny kandida hafa. Zany rehetrarehetra zany dia fampitoviana zo sy leta ny kandida rehetrarehetra. Zay le fanovana napetraka sy tiana natao teto amin'ity firenena ity. Ny zavatra tiako lazaina amintsika tsiraray avy dia zao, efa nisy ezaka be dehibe napetratsika sy nataotsika mba hisiny ny fifanimbiasa pahifana manaraka ny lalàna ary indrindraindrindra mba hampandroso an'ity firenena mamitsika ity. Ezaka nataotsika zany ary ezaka ny rana natao. Raha nisy ny fitakina natao teto tamin'ny taona 20 sy 20 dia aoka zavatsara. Fa ny fitakina natao dia tsy ny hoe andravana ny CENI na andravana ny HCC, fa ny fitakina natao dia hoe mba hahafahan'ny kandida rehetra mirotsaka ho vidiana. Zay ny fitakina natao. Ary indrindraindrindra raha nisy ny fikasan-dratsy fanovana ny lalàna atao anatin'izany hoe ho averina indray ny fahafahana manao bileta tokana dia zay ny adivantsika, ny adivan'ireo député 70. Ankehitriny dia ataoko fa filambanina, ataoko fa filana voatsiara, ny filazana, ny fametrahana indray fitakina ametrahana rafitra hafa isana amin'ny fividianana eto amin'ny firenena. Satria tsara ny mampafantatra fa ny rafitra izay mametraka ny CENI, ny rafitra izay mametraka ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia efa voarafitra zany ao anatin'ny lalam-panorenana ka tsy misy olona na antokon'olona na andian'olona afaka indray ilaza sy anovana zany rafitra efa misy eto amin'ny firenena zany. Tsara ny mampatsiahy fa raha ny CENI no lazaina dia misy solotena maromaro ao anatin'izany CENI zany. Anisan'izany ohatra solotena avy amin'ny antenimieran-dolona, ny solotena avy amin'ny antenimiera-pirenena, ny solotena avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny solotena avy amin'ny fitsarana tapony, solotena avy amin'ny mpisolo vava, solotena avy amin'ny société civile. Ary tsara manamarika fa ny lehibean'ny KMF CNOE teo aloha no solotena any société civile ao anatin'ny CENI. Ny zavatra tiako ho ambara dia zao, misy ny olona tsy vonina mihitsy amin'ireo kandida ireo no iroso amin'ny fividianana. Ary indrindra ny zavatra mahagaga ankehitriny dia ny fitakina indray, ny anaovana rafitra vaovao, izany hoe nidirana ihany koa amin'ny tetezamita. Zavatra tsy ilain'ny firenena tsony ny fambolena krizy toy izany. Tsy misy krizy eto fa krizy tiana ho volena. Ary raha manana fitiavan-tanindrazana ireo kandida zay mivondrona, tsy ohatran'izao no toetsaina sy toe-panahy hoentina miatrika an'izany fividianana zany. Raha tia tanindrazana dia aza korontanina ny firenena. Efa voarafitry ny lalàna fa isaky ny 5 taona isika no vahoaka no misafidy sy ny tompo-tsafidy hisafidy ny olona zay tia nitatana ny firenena mandritra ny 5 taona manaraka. Ka eto dia aleo ny vahoaka aneo ny safidiny izay tiany hitatana ny firenena, fa tsy olona 10 na 12 no androbaka na anakana amin'ny fahefan'ny vahoaka izay irery ihany maso mandidy ao anatin'ny fividianana zay hitondra n'ity firenena ity. Zay ny zavatra lazaiko hoe ny fampiraisana ny malagasy no tokony ho atao fa tsy mifampizarazarana. Samy manana ny pomba azy ny mpanao politika, fa raha ny pomba manokana aloha dia inoko
fa betsaka lavitra ary maro anisy manerana nosy fa zay koa no zavatra lazaiko hoe aza tosika re any amin'ny fahasirenana satria tsy resy akory zay mangina ary aza tosika any amin'ny fahasirenana ny pomba ny ara-dalàna ny pomba ary eto dia misaotra manokana aloha ny folo alina ny folo alina dia natao hiaro ny fiandrianam-pirenena hiaro any koa ny ara-dalàna sy ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena noho izany dia tsy ekeko mihitsy ny fampizarazarana ny malagasy misy fetrany ny fahafahana maneho hevitra izany zavatra rehetrarehetra zany dia voarakitra ao anatin'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zoan'olombelona vakiko amin'ny teny frantsay izany ary azavaiko amintsika amin'ny teny malagasy ny limite ny liberté d'expression dia voalaza l'incitation à la discrimination, l'incitation à la haine, l'incitation à la violence ou à la ségrégation à l'égard d'autrui, la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale. Tandindoza tokoa ny firenena ankehitriny satria ny olobe hilatsaka hovidiny no manososo izany lalàna fototra iraisam-pirenena momba ny zolomelona izany. Ny antony dia satria ninona voalaza mazava tsara fa tsy azo atao ary voararany lalàna ary fotana mafaty ny famporisihana amin'ny fanavakavahana. Voararany lalàna ary tsy azo atao ny famporisihana amin'ny fankalana. Voararany lalàna ary tsy azo atao ny famporisihana amin'ny herisetra. Voararany lalàna ary tsy azo atao ny famparitahana hevitra ny fototra amin'ny resaka ara-poko ary melohako izany. Zay zavatra atao ankehitriny aza asiana resaka loko, aza asiana resaka foko fa mamao fady ny zavatra atao eto amin'ny firenena ankehitriny. Zay ny teneniko hoe tsy misy afaka anafaka ny olona anankiray ny fitiavan-tanindrazana. Aza asiana resaka foko, aza asiana resaka fiaviana. Za dia mijoro après ny malagasy, za dia mijoro ampitambatra amin'ny malagasy. Raha fankalana no voizina, raha fanariatsiana no vetesina, ny adia ny fitiavana no hoetiko. Fitiavan-tanindrazana, fitiavana ny vahoaka malagasy ary fitiavana nyty Madagasikara ity. Noho izany dia tsy hoekeko ary toeriko ny olona rehetra n'iza na izy na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana izay mitetika sy mikasa anakorotana ny firenena ampisarasaraka amin'ny malagasy. Zay zavatra izay no teneniko hoe tsy eketsika efa betsaka loatra ny ratrapo izay nisy teto amin'ny firenena, betsaka loatra izay takaitra misy teto amin'ny firenena izay. Tsika dia mpanangana, tsika dia mpanorona, fa maro ireo izay mitetika anongotra ve, anjera ve, andrava ve, androdana ve, zany foana ve ny toe-tsaina tia napetraka eto amin'ity firenena ity. Tsy mety zany. Aleo ny tombotsoan'ny maranisy no hojerevana, ny tombotsoan'ny malagasy no vetesina, aza mitambatra amin'ny ratsy fa aleotsika mitambatra anasoa ny vahoaka malagasy. Sotra ny ray aman-dreny ara-panahy zay mivavaka sy indrindraindrindra mitondram-bavaka amin'ity firenena ity. Aleo ny politika ho ataon'ny mpanao politika ary ny fivavahana dia sy ny fitaizana ny malagasy hiavana sy iombona ao anatin'izay finoana zay no apetratsika eto amin'ity firenena ity. Aoka isika anaja sy atoky ny rafitra voafaritry ny lalam-panorenana. Aoka isika anaja ny fanapa-kevitra rehetra ara-pitsarana navoaka amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay nakatoavy ny firenena mikambana ao anatin'izao fikarakarana ny fividianana izao. Ary zay fanambarana nataon'ny firenena mikambana izay mihitsy no atiako zaraina amintsika fa mazava ny tenin'izy ireo
sy ny communiqué navoakan'izy ireo tsy misy accord politika ilaina fa mijanona ao anatin'ny lalam-panorenana ny firenena malagasy izany hoe tsy misy fifanarahana ara-politika mivoaka ny lalam-panorenana tokony ho atao eto amin'ny firenena mazava ny teneniny firenena mikambana na ny Nations Unies manao antsoavo amin'ny vahoaka aho tsy anaiky fanimbana ny firenena fa hiaro ny rariny sy intsiny ao anatin'izany mantsy dia misy ny kasa ankehitriny ny anankirotana ny firenena misy ny kasa ny andoro ny fotodrafitrasa maro anisan'izany lampantanàna tsy ekentsiky zany miantso ny vahoaka malagasy rehetra hiaro ny soiombonana ary tsy anaiky ny fanakarotanana izay atao eto amin'ity firenena ity andratratsika izy ireo fa Andriamanitra anasitrana atsika hitsara atsika izy ireo fa Andriamanitra anamarina atsika analabaraka atsika izy ireo fa Andriamanitra kosa anasongatina atsika tsy misy asakana ny sitrapon'Andriamanitra Madagasikara tsy maintsy mandroso isika rehetra miray hina misaotra tompoky lahy mankasitraka tompoky vavy